Tompoko lasy tompoko vavy dia kafarina indray no iantranona amintsika rehetrarehetra amin'izao alina izao ny alalan'ny fandarana l'actualité eto amin'ny télévision Madagascar télévision amin'izao alina izao. Makasitraka antsika rehetra izay manaraka ny fandarana ary manasa antsika anjo izany hatramin'ny farany amin'izao alina izao dia Andriamatoa Tintin Ravonson no vahiny tafatafa iresadresaka amintsika mandritra ny l'actualité, iresaka ireo toedrara sy ny zava-misy rehetrarehetra ary fivoaran'izay toedrara eto amin'ny firenena izay. Miarabanao tompoko ary misaotra anao nandiko vahiny fandarana amin'izao alina izao. Miaraba namana fahaolona tsara, miaraba ny mpijery ny MATV amin'izao alina izao, malagasy olona tsara rehetra. Ya, betsaka no mety efa mahafantatra an'izany hoe protanindrazana izany na any anatin'ny tahalatserasera tahaka ny Facebook indrindra betsaka ihany koa no mety efa nahino sy nahita azy fa na izany na tsy izany alao tsy ho tsinontsony avitsika ary tsy atao diso anjara rehefa samba no mahita alao hiverenana kely any aloha ilay karapanondro na carte d'identité an'izany hoe protanindrazana izany iza marina moa zany. Ny atao hoe protanindrazana moa dia sady nasiana kely entre parenthèse hoe apolitique. Izy zany dia fivondronana niala tao anatin'ny réseaux sociaux ao anaty Facebook ary tamin'ny février nanomboka le izy dia misy malagasy maro zay era-bako manokana eto era-tany ary eo amin'ny 3500 eo dimanjato sy telo arivo moa dikan'izay zany no isanay amin'izao fotoan'izao ny isan'ny eo amin'ilay protanindrazana. Nle atao hoe protanindrazana zany dia raha iteny hoe mba tsy tenena hoe pro an'zasy na pro an'zaroa tsy manana fiandanina, tsy manana fiandanina fa tokony le tanindrazana zany no tokony mahapro atsika fa aleo le olombelona aloha amiany hevitra ilaina ny olombelona fa tokony tsy manohana olombelona aloha tsika fa andao hiaraka anohana an'le tanindrazana, miakatra an'le tanindrazana mitondra hevitra. Ya, rehefa mijery ny vondrona misy ny pro-tanindrazana dia tsikaritra fa betsaka ireo malagasy avaram-pianarana, manam-pahaizana, mirom-ponenana, mila ravinahitra any ampitan-dranomasina amin'ny fotoana tsy mampisy krizy eto amin'ny firenena. Maton'ny toedrara tsy dia hita ireny matetika, tsy dia eno ireny matetika fa rehefa misy ny krizy toy izao mipoitra daholo ny malagasy avaram-pianarana sy mipetraka any ampitan-tanindrazana, any ampitan-dranomasina azafady. Ahoana ny fanazavana an'izay hoe nahoana ny tsy hita ny vatona sonitra ny tany malagasy mitondra foana an'izay anjara-biriky amin'ny fampandrosoana izay na inona na inona toedrara nahoana nao anaty krizy no mipoitra tampoka ireny. Ka zay le hoe tsy zarary ve fa ao anaty krizy izy no mipoitra hitondra solution fa na izany naty zany roka kosa tsy vadino fa reo ampitan-dranomasina reo ka manana fianakaviana aty ary na izany naty zany dia mandray anjara reo na tsy miteny ary amin'ny fampandrosoana ny économie atsika na dia ataontsika fotsiny hoe hay mba andefaso kely 100 euro na $200 ry avako avaria miparticiper zany na izany naty zany malagasy ary nefany ny tena hita hoe tena tsara amin'izao fotoan'izao hitako hoe le crise zany raisitsika ny côté zay mety mahatsara azy rehetra zany hoe mampifo an'ilay fitiava-tanindrazana hoe aizao marina ve zao zany vao tena mitranga ny hoe ave zao marina ny mahazo ny malagasy mpiray tanindrazana sy ny tanindrazana mihitsy zany zany hoe izy ity zany zay lazaiko hoe crise novolena dia zao ny zavatra mitranga fa mifo daholo tsika amin'izao fotoan'izao zay ny zava-dehibe hitako hoe mahafinaritra ary tsaratsara le fanontaniana hoe fa ahoana moa tsika izy ireo tsy miteny izy raha mandeha ve na dia tsy nandeha ary na mandeha ve fiainam-pirenena tokony diro jabajabany andeha ina moa andeha kritika ny zava-misy eto amin'ny firenena. Mijery vahaolana, mijery sosikevitra ivoahana amin'ny krizy tsika ary mipoitra izay fitiava-tanindrazana sy faneho-kevitra mbola tsy nisy fotoana angamba tamin'ny tantaran'ny firenentsika nampisy faneho-kevitra be dia be mikasika an'izany tanindrazana izany raha tsy tato anatin'ilay efa-taona izay niainantsika tao anaty krizy politika eto amin'ny firenena. Tady an'izay vahaolana izay ny zavatra nisongadina tamin'ity herinandro ity ny fiaonana tokony natao teo an'Andriamatoa Rajoelina sy Andriamatoa Ravalomanana tany Dar es Salaam niarahana hita ny zavanitranga tsy nanatrika fa nandefa solotena ny voalohan'ny tetezamita raha ny vaovao farany ny RFI ohatra ny
tany amin'ny internet nahitana hoe namoaka ny RFI fa mirona ary to te ampanery ny ametrahana an'ilay ny izany hoe sady tsy andriamatora valomanana no tsy andriamatora joelona zareo amin'ny vondrona sadeky sy ny fianakaviam-be raisam-pirenena amin'ny akapobeany manahoana ny hevitra miporotan-drazana amin'izay raha tsy mahadisy iverina kely misy zavatra tena lehibe de lehibe kokoa noho zay zava-mitranga rehetra zay fa mba maninona moa miombona alahelo am'ireo niaram-boina tany akadin-dramamy ny tenanay na de tsy afaka nakeny ary nandeha ny tsapalahelo en direct fa de tena mampalahelo sady mampahonena ny zavatra mitranga tahaka reny io hiditsika am'izay resaka lalindalina mihitsy zay rehefa avy eo mantsy le hoe ity ny mahatonga an'izany rehetra zany ho iaho amintsika mbola veriko ihany fa mety iteninareo fa onao koa zany tsy normal io demokrasia io zay tsy haitsika ny mampiasa azy no mahatonga an'izao zavatra rehetra zao demokrasia lazaiko hoe demokrasia ny discipline ny tsy ampy amintsika misy code a zay tokony ho aplikeny ampiarina mba hampirindra an'le fiainan'ny ao an-tanàna zany hoe neto amin'ny firenena zany eritrereto fotsiny hoe raisin'ny sasany ho demokrasia ny ohatra tsy manendry dresana mandatsa sanatry ny vava fa hoe raisina ho demokrasia ny hoe tokony atao visite teknika ny tomobilinao raha ampiasanao eny ifanena amin'ny vahoaka mifanerasera amin'ny rehetra zany misy code io le code a de tokony arahana zany le code de la route tokony arahana ny code rehetra momba ny pitsipitsiny fikarakarana le tomobile fitondranao entina na fitondranao olona na oentinao fotsiny am'izao ary izay any ny mahatonga ny fiainantsika mikorotana voalohany indrindra ny antony a dia tsy misy manaraka discipline intsony fa de hoe demokrasia ameko exemple anankiray ianao hoe ao anatin'ny code de la route a misy ny teny hoe manana permis ianao ho atsika zay manana permis misy miteny hoe tsy azo atao ny manao stationnement eny ambony tetezana tsy azo atao ny mivarotra eny ambony tetezana ao anatin'ny code de la route zany hoe tsy resaka an'le mivarotra fa resaka an'le tomobile fotsiny ny antony de tsotra mbe misy mijanona eny amin'ny tetezana de raha nteneninao izy mba tsy mety zao rangah na raha matoa ka demokrasia fa samy manao zay tiany atao miteraka fahafatesana ne zany zavatra zany satria ny olona rehetra mampiasa n'io zavatra io a ny fametrahanao tomobile eo ambonin'le tetezana de mety miteraka zava-doza mety ampiotsaka an'le tetezana asa raha ohatra ka azonareo le exemple tsotra kely le izy le hoe ity demokrasia ty a de ampisapiasaina fotsiny a amin'ny tsisy dikany zany hoe ny tena marina dia tsy haitsika mampiasa azy ka tokony tsy zay no andraisantsika azy zany zao fa tokony hoe miaingatra any apaka antsika milaza hoe andao a asiana discipline ny fiarahantsika miaina dia mandeha manomboka am'izay zany anaovantsika azy resaka demokrasia tsika ka demokrasia ary ve zao am'izao fitondrana misy zao satria afaka miteny daholo araka nyteninao teo ka hoana ny atsotsika azy satria tsy tiana ve le mpitondra io de ka tsy demokrasia zao modinadinoina le hoe afaka miteny daholo ny eny rehetra rehefa tena diniany marina sa tsy marina zany re mba mametraka fanontania kely aminao marina sa tsy marina afaka miteny ihany eny fa zany hoe milanja ny vokany rehefa avy miteny zay le hoe misy tokony asiana discipline de zay zany tsy andeha andoka hoe ka tena misy demokrasia am'izao fotoana zao ka tsy mety misy le demokrasia tokony discipline aloha no raisitsika voalohany no ajaitsika voalohany de ny kody di tendraynareo zao hoe ka za ary miteny aminareo hoe ny code pénal ary tsisy miraraka mainka fa zay code de la route idiko ny parenthèse ivirina am'le fanontaniana satria mbola azontsika miraha mianaka idirana lalindalina kokoa mikasika nitranga teny kadrama rehefa aveo fa be dehibe ny andrandra hoe inona ndray no avoaka n'lay fionana tany daresalama tsika teo ny fahitanao an'iny fionana azo lazaina hoe nandamoky indray aloha jereo any andeha idoka tena kely a mahazo de idoka tena ary azany efa tamin'ny
efa fito volana valo volana lasa no miteny lasa raha natsiaro ianareo le hoe jereo sana ny zavatra nylazaiko rehetra hoe feu de route mifampiadina io fa tsy mety amintsika io satria misy zavatra mifanohatra ao zay tsy ety mihitsy a ho ampiarahana na isinna na isinna tsy afaka nanakana an'le izy a fa de niteny fotsiny jereo fa mitranga daholo ny zavatra atao rehetra mbola mamerina indray hoe ny zavatra ny prévoyeko zany ny zavatra nylazaiko mitranga daholo mbola namerina indray hoe ity raharaha tya rehefa ohatra ka tsy ho ataontsika ty atandrazana dia alefa en direct ohatran'izao en télé sy ny radio hoentsika vahoaka mba tsy ho anjorombaly isika vahoaka dia tsy andeha io fa tsy mampaninina azy zany le izy tsy maninona mihitsy a na le feu de route ary no raisina no lany rehetra ao zany hoe ireo le miakatsehatra ao zany a le mahatonga ny olana dia miara-miteny ao masin'ny vahoaka ny vahoaka zany tokony tsiditra ao anatin'le izy aloha fa mijery fa zay landry zareo ao zany a de tokony ampiarina aplikena fa aty le izy no atao fa tsy andetan'olona any Tombouctou hoe ka any Dar es Salaam hoe ka any tsisy lavana an'izany iny efa nampiseho dao zany hatrany Seychelles misy zavatra mahafantatra an'ireo journaliste ve ny tany Seychelles misy zavatra eninareo ve tany nareo ve no namoaka vaovao tany de samy manao zay tiany atao azafady izy am'raha lamianaka zany hoe raha valomanana marika sy andrajoelona samy miteny zay tiany lazainy zany hoe samy milaza ny interprétation fa tsisy mahalala ny tena marina isika za tsy miteny hoe mandainga izy za tsy miteny hoe tsy mandainga izy a fa inona ny zavatra nitranga jereo reny fa mafotateraka fa mafotateraka de le fiainantsika fiainam-bahoaka no lasa kilalao io indrindra ndray matotantin ravonsoa hoe efa taona zao ny siny zay crise zay a ary betsaka ny mpanarabavao politika alaim-panahy teny hoe lasa misy fixation fa manahadrondro ty resaky ty ny farany dia efa natsidiko tery aloha le hoe ny RFI tamin'ny sabotsy dia namoaka fa mirona ary tia ampanery any amin'ny tsy fampandraisana anjara azy am'rahalahy ireo filoha amperinasa sy ny filoha taloha ny fianakaviam-hitanao azafady manapaka anao hitanao za tenako no antanina de tsy mety an'izany hoe satria ny communauté internationale miteny hoe tokony nini fa iza ny tompon'le Madagasikara iza ny tompony Madagasikara manakasara ny hoe nini zany hoe tsy maintsy nyvaza sy nyvahiny zany no micommande antsika ka misy solution hafa io angamba kosa zanaty manapaka tsy ny fianakaviam-beresapirenena ihany fa maro koa nge mpanao politika sy mpanarabavao politika eto matsiro a manohana an'ilay hoe nini eny matsiro a na fitondram-panjakana matsiro fa zay no mahatonga an'izay zany hoe misy tena maniry mafy niakatra eo tsy maninona marina zany ararina fa kosa oka mihitsy aloha araky ny teniko hoe isika no mamaly le izy aty atoerana zany hoe aty Antananarivo a mialatsiny fa aty Antananarivo no misy ny capitale Madagasikara dia ho alefa amin'ny TVM sy ny RNM sy ny areo télé rehetra zay misy na amin'ny privé ary ny adievitra zay ho atao ao ka na feu de route ny lany ao na nini ny lany ao na tsy nini na nana zay tianareo a fa izay ny tokony ataontsika voalohany fa tsy hoe feo avy any ivelany avany a na feo avy aty ambadika aty mety zako hoe mety miteny hoe nini tsy zay mihitsy nefany fa ho ia hoe aleo le olona concerné zany hoe le olona hiaran'le izy sy isika koa tokony tsika raha andray anjara de tokony mandray andraikitra aloha fa tsy manao onono fotsiny a eran'ny elakelatrano sy eran'ny radio sy ny inona le fandraisana anjara tokony atao olazayntsika zay ny amin'ny farany fa le hoe ny tokony ataontsika dia ny manery miantso aloha ary zany hoe de miteny fa tena mety de raiky manokana mihitsy ny président ny asa te na ny teny an'iny raisiko ohatran'izay le izy raisiko ohatran'izay hoe zay zany a tsy bakionareo ntsony communauté internationale de tena de raiky manokana fa kosa inonatoizan'zay tsy rahatsika zay valin'izay satria tsika iny ka efa natao nampandoliana hatram'izay nampandoliana hatram'izay onao andre matotintin manapaka itsika ve nampandoliana sa tsika mpitondra am'izao no nampandoalika atsika satria tsy nisy nitady isikotra ny problème ho karakaraina taty Madagasikara ny sadaiky fa ny mpitondra am'izao sy ny mpanao politika no mitondra n'izay lamba malotony Madagasikara zay teo anivony vondrona niantsotsika de nahity niantsotsika de nahita zany hoe niantso ny vahinytsika hijabaka atao anaty vilanitsika de nahita ny atao am'izay zany zao a tsy manina fa efa eo izy fa
limitena ny intervention aleo mihitsy zay nifandaminy zegny any ao anatin'le atraiza dia amin'ny fomba hoana rehefa zay lazaiko aminao le hoe rehefa ohatra ka voantso aty iny moa ny ao anatin'ny article voalohany ao anatin'ny feuille de route tsy saditsika rehetra ny izy ny ao amin'ny article 20 sy ny 45 any resatsika fa ny ao anatin'ny feuille de route eny de misy hoe tokony mifanatony nareo malagasy natongavana am'izay zany tokony ataontsika voalohany alao alamina de alao isesy zany hoe tokony mbola tsy midiscuter an'le article 20 tsika aloha zany fa tokony mifanatona amin'ny article 1 aloha milaza hoe reto zay menakavy fa ny condition de tokony hoe andao alefa en direct mba hoeninay fa azanaovana accord secret zay zay koa nge matompo tandrazana mitovy amin'ny mpanao politika samy tompontsika fa tsika mantsy ohatra misy atao hoe ka nareo tsy mpanao politika na nareo vahoaka tsotra de tsisy dikany mihitsy mpanao politika fangalana vato fotsiny ifidiana lazana fa démocratique tsy mariny zany fa ny tokony ataotsika de ny hoe andaotsika hitaky an'izay miakatra eo andatabatra dolo ny rehetra tiako lazainy hoe ny entité rehetra ny FFK zay entité hita fa miditra ao anatiny ty resaky ty zay tokony ava azy de alao atao en direct na ataotsika hoe mandritry ny herinandro aloha na 2 volana na 2 volana no manao an'izay inona filazanareo azy moa le hoe conclave fa conclave hita maso zay ny tokony ataotsika le article voalohany aloha no atao de miditra amin'ny article faharoa dikan'zany ane zany hoe mbola lazaiko any hoe na de miteny ary azy zany hoe feuille de route mifampidina io de tsy maninona fa andao atao fa isy any amy tompahefana any am'mpanao politika enzana ny miteny mety io feuille de route io de eny ary fa appliqué ho ary atomboy any amin'ny article voalohany atraiza ny fahavononana politika anao an'izay fampiarana araky ny voafaritry ny andinindininy amin'ny feuille de route zay satria ny zava-misy ange miteny anao zao hoe anao fampiaonana raha malagasy rehetra eto tanindrazana fa ny zava-misy aloha hatreto mbola misy amin'ny malagasy mpitsoponenana politika tsy tafiditra etra eny zay ane le izy le hoe andao ndray ry dinganina ndray le article voalohany andao ndray amin'ny article 20 ndray ary lasa zegny fona nge le discussion lasa ohatrany hoe probleman'olona roa araky ny teninao no problema malagasy roapolo tapitrisy so de mba tsy rariny loatra isika ihany ko anye no mahatonga an'le izy fampisitony eo itsika vahoaka ihany ko alo ody kalo tsy ody zay tsy mily tsy zay ka asio discipline de makaty miappliquer ny article 1 miaona ny malagasy rehetra io feuille de route io azo toizana raha ohatra ka mety am'rehetra zareo le miaraka ao de androso azy tsika any amin'ny fampiarana azy any fa raha izao de ohatrany mahafinaritra andrehetra ka za tena mampalely be ty velany aty ka ianao tsy ampidirinainao fa ianao naditraka ka de mandeha daolo mivava rehetra so de mba tsy mety nefa ny arenatsika tsy ambadika tsy efa misy mitango ary mitoy fitangosana ka iny le tytsika anao an'izay tsika sa hiditra fifidianana araky ny teniko hatram'izay mbola veriko any hoe raha miditra fifidianana mahazo milatsaka ve ny anankiresa tsy mahazo de mifandrirotra ane raisitsika ary hoe ozy izy ny communauté internationale hoe nini de miteny aminao fa roatra anao ka manohana ny président ny asate de ozy ianao tsy rariny kosy zany de miteny amin'ny mpijery hoe raha ohatra ianao ka manohana ny floteo aloha marika ravalimana de ianao tsy rariny kosy zany de ozy aminao ka aleo atomboka am'le voalohany aleo de tena mangataka tanandro tsika vahoaka koa angatana tanandro aneran'izay hoe atomboy any am' voalohany fa tsy manao vava fotsiny era amin'ny bus era amin'ny arabesany na taxi be tsy mety ny midina andalambe fa tokony misy hevitra irahantsika hoe zao ny dedavina miakara nareo mbola latabatra miakara ianareo mpanao politika fa mijaly zay vahoaka eo andatabatra boribory atao aty atanindrazana betsaka nefa nanana sosikevitra mitovy am'izany ampiaonana ametrahana rafitra mety tantanana fifidianana am'izao teteza mihitsy zao fa ny zava-misy ozy ny fiteny malagasy hoe toy ny akoho kely latsaka akadiny akabeazany kika kely feo tsy kika laniny kary de atreto aloha mbola izao sika na dehibe dehibe ary zay sosikevitra zay miantso ny olo ianao hoe anio hevitra
miatsin'olona ianao hoe aniry an'ireo atraiza niry anana ny vahoaka tsotra am'izao vahoaka izay efa difotra ny tena fitadiavana andavanandro sy ny sisa tena marina ny teninao tena marina ary tena izay mihitsy le zavatra iaina ny vahoaka izay mihitsy de manginy am'izay ary ny vahoaka fa zay atondrareo de asy voatony raha izay itondrana azy matotsika mbola mijoro eto ohatran'izao milaza hoe matotsika mbola mijoro eto milaza hoe olo-pirenena andao andray andraikitra andraisana andraikitra mba hahafahana mandray andraikitra dia andao andray anjara ary tsy mandray anjara ho taritaritina ohatra ny fahatetinalina le fitaritaritina ny fahatetinalina de misy mpitarika ao andaotsika eo ny andalambe fa matimaty foana eny averiko tsara matimaty foana eny satria ny mpitandro ny filaminana dia anao ny asany jereo tsara zay mpitarika teny andalambe rehetra dia tsisy naratra na iray ary fa mivahoaka ihany ny maratra sy mifafinikoany de rehefa aveo lasa hoe kanisy an'izao de ihanao misy an'ity za tsy teny anarana hoe inona le izy fa miteny hoe tsy mety ny midina andalambe ary tsy ety satria io le miteraka an'le korotana ikorotantsika ary tsy maintsy ikorotana kanefany tsy maintsy hiakatra eo ambony latabatra ihany tsy misy korotana zany ka tsy niafara teny ambony latabatra fa maninona no andrasana misy maty zay vao hiakatra eny ambony latabatra tsika asa raha azonao zay zavatra mazava mahafehany rehetra mihitsy zany hoe maninontsika no andeha ikorotana idiny eny andalambe andeha anoana olona izay vao nefa tsy maintsy hiakatra ny latabatra satria tsisy azonao atao eo raha ohatra ka tsy voasoratra eo an-databatra ny zavatra ifanarahany rehetra am'izao fotoana zao misy ny zavatra ny soratana an-databatra ny feuille de route mitondra atsika fa araka ny teninao teny ambolohany le feuille de route sadasada manatsoratra ihany ko le izy ambonin'izay ny zava-misy ankalazany fetin'ny repoblika fahefatra tsika amin'ny talaty zao vao maifanina ihany ko ny olo le fahaiza marina no misy atsika teteza mitahetina feuille de route vesa efa anatina repoblika ara-dalàna misy constitution de mipetraka ny aya hoe andeha ny fifidianana izy président lany amin'ny alalan'ny fametrahana feuille de route ary mety izy président tsy anaiky fa mila lanina amin'ny alalan'ny constitution ahoana ny fijerinareo an'le fifidianana izay erosoana foana fa nataterahana azy tsy mampanavy ny isina crise vaovao indray ao rena fifidianana mampanahy mihitsy hoe izy sakoroka araka ny lazaiko hatramin'izay ombenombeny efa nlazaiko tany anaty gazety eny zany efa nlazaiko tany anatin'ny aina manjery ohatran'izao hoe io raha tsy misy préalable zany hoe fiaonana deny melo ifanarahany rehetra ekeny rehetra mpanao politika indrindrindra voalohany indrindra de ho sakoroka vao manomboka amin'ny propaganda zay ny fipetraka io fa tsy hoe anomana crise vaovao le crise efa misy le crise itoy eny engane ka ho crise fotsiny fa tsy hoe sakoroka de zay mahatonga miteny hoe aleo re io zany de miinsiste mafy mihitsy hoe raha anao ihany dia aleo miakatra an-databatra de mana mafy mbola iverina kely eo amin'le le fanapaha-kevitry ny filohan'ny tetezamita hoe za tsy hoany na inona antony na inona antony tsy any le olona fa zay mety bravo fa convoqueo am'izay maray aman-dreny anao monsieur le président reo olona rehetra nyvelan'ireo de oety miakatra eto ambony latabatra atya atoerana de eo no miaraka amin'ny décider hoe inona no atao miaraka raha ny zava-misy anefa nitokana ny hôpitaly manara-penitra sy ny tranomora tany amin'ny tendrony avaratry ny nosy andre matora tsoelina andry nyrinona mafilohan'ny tetezamita azy nanontany mpanao gazety mikasika an'izay fionan'izay dia nazava ny valiteniny fa tsy fotoanan'izany ntsony zao tsy fotoanan'izay fampionan'izay ntsony satria nisokajina ohatra ny karazany hoe fandaniana andro zany zay andao omena ery ny filohan'ny tetezamita satria ohatra ny karazany loatra ny namesina ihany izy tena zany angatsy anaiky bakiona ntsony tao metsika ery izy hoe io tsara be le nataonao oka mihitsy tsy ho convoqué any tanin'olona any ny mpanao politika fa modi satria nge fatany any fatany hoe isy crise ty zavatra tya raha ohatra ka andeha anao amboletra satria le crise nge misy efa misy tsy mila zany atsika zany tsy tokony isika zany tsy tokony
anazava intsony hoe zao natonga an'le krizy tsy zao ary zao tsy natonga an'le krizy fa tokony tsika miteny hoe inona no ataotsika ialana am'izao krizy zao zay zany tokony ametrahantsika na mpanao gazety io na izy io na izy io zany le miresaka tia ameko kely exemple anaka nareo am'le kawitry moa anarana izy iny ny zavatra oatra am'ireny iny raha ohatra ka afindrafindrao ny dina taony de nisy ny teny ve anareo azafaty fa tena miaro miaro mihitsy hoe tsy mety ny reny tsy mety le miteny de zao de tokony atao fa raha ohatra ka kilalaka ny nataony ndraiky io de ahoana koa fa nga le izy tsy kolotsaintsika malagasy anga le dina taony sa le tanan'le nakariariny iny oatra manahirana be enao ngefa nandeha tam'ireny zavatra reny le voatra ka any amin'ny mariage de itendray sasany hoe aka présidence tokony tsy manao an'izany ajanony aleo ijanona le fampitoram-bato fa ino nataony ino nytiany le vahoaka niaraka taminy teo zay le kolotsain'le olona any fanaovany di fa samy hafana zay le masamy hafatsika malagasy nefany irahana de maniny raha findrafanao de hoe tsaratsara kokoa satria milanjalanja orona kokoa so de mba tsy mety zay nge mahatonga atsika miady zay nge mahatonga atsika malagasy miady zay zany tiako lazaina hoe okare ajanony ny fanenjehana anjanony ny kritike maniny tsika miara miteny hoe bon monsieur le président nareo mpanao gazety ko miteny an'izay mety le nataonao tsy baiko ny vahiny zany ianao midikany zay koa anaraka anao tsy anaraka anao ifidy akory aloha azava fa hoe convoqueo daholo reo ianao le ray aman-dreny satria ianao ny nanala ianao ny nanova an'lay rafitra lazainao fa tsy nety teto tsy zay le izy le rafitra tsy nety teto ane natonga azy nanovany hoe miala eo anao andrano monsieur le président Ravalomanana fa tsy mety nataonao d'accord bon toy izy hatramin'ny farany le izy de atsona ny président Ravalomanana atsona daholo ny rehetra satria ny président Rajoelina zany no milaza fa avany am'le fanovana de aza atao atsasany le fanovana monsieur le président fa ataovy hatramin'ny farany de zay mba hatongavan' izy hatramin'ny farany apekary eo andatapatra daholo tsy maninona be deso any amin'ny ny hery zao samy misy afaka miteny fa tsy any amin'ny asa te ny hery am'izao fotoana zao misy afaka miteny an'izay ve ka maninona no mivazavaza ndraky ny teninao hoe akokely latsaka kady raha mikikika tsisy maheno raha tsy mikikika la amin'ny kary ny zava-misy Andriamatoa Tintin Ravoloson raha mijery ny fivoaran'ny trangatra am'izay ve mino fa raha hipetraka tokoa Andriamatoa Andry Rajoelina ampiantso an'izay fioran'eto Madagasikara zay ho toteny ve izy ary hanaiky ny fampiatsony ve ohatra ataotsika mahitsy avy hatrany Andriamatoa Ravalomanana marika raha ohatra ataotsika hoe ingeny miankina am'le hoe raha ampo de mijanona ary any raha miteny izy hoe zay forme anaovany azy convoqué anao na hoe manasanao d'accord tongava re tompoko fa iresaky tsika zay nge le fitiavana le tanindrazana voalohany ka raha ohatra ny filoty aloha marika Ravalomanana le teny aka za tsy hoany de fa mazava amitsika iny zany nydikany fa krizy ny dedaviny eto raha zay zany ny fiatretanao azy zany raha hoe zay ny zavatra mitranga fa za tsy mino zany za zany de mino fa raha ohatra ka ampiatson'ny filohan'ny asa te ny filoha teo aloha marika Ravalomanana mino fa avy izy ka satria izy efa vonona am'zany afatram'za izy miteny za raha mba te ho tsy maninona fa appliqué ozy izy ny article 45 de efa niteny an'izany kosa ny izy de tsika ndray ve ho zay teneniko aminareo hoe itsika ndray ve no andeha compliqué an'le tantara aleo ampinatra reo andao tongava hitako hoe tena signe fort no nomeny amiko resque au premier degré le izy hoe tena mety zay tsy hoany de nidikan'izay kosa mba sy valiny tongava ty zay akoatr'zay hiditra amina lafin-javatra hafa kokoa sika tam'ty herinandro ny farany aty Andriamatoa Tintin Ravoloson miverina mafapana indray raha atao hoe fitakina karazana fitokonana ny foyer de tension etseroa mitokona ny prakitra rana ny greffier nanao fitakinana ny mi-ultimatum ihany ko ny mpandrarà sy miaramila mpiandro fonja reo rehetrarehetra reo mipotra ihany ko ny fotampitoromasony indray ny mpiasa-panjakana ambony ao amin'ny grand corps de l'état sy reo karazana fitakina zay manomboka mipopotra indray etseroa ahoana ny fahitanao an'izay foyer de tension rehetrarehetra zay indray ka izany any no atao hoe cause à effet efa misy foana zany
tiako zany hoe misy fo efa nisy le menimena any ambadika de misy manaitra kely de taitra daholo misy manaitra kely ohatra ny corniane de atsamiana ndray bon ataontsika milamina le izy hoe raha ohatra re io zavatra io any zao are ho amena fahafampondray ary ny greffier d'accord de ozy izy indray ny mpandraraha ery amin'ny université hoe tsy mety zany zay koa me fahafampo ny olatsika de tokony tsy vahana isaka zay olana mitranga fa tokony mialany amin'ny article premier zay no mahavahany olana misy eto amitsika article premier tsy maninona fa tazomitsika kely le feuille de route article premier miakatra eo ambony latabatra fa tsy vova mihitsy ny olana misy eto amitsika eto raha tsy zay no atao zany hoe olana marina mitombona azafady indrindra fa sodalazany hoe tsinitsiny avoko ny fitakina ataony ny reo le manao le lazany hoe foyer de tension reo tena marina ary tena rarina fa inona le ho ataotsika miaraka anerena satria le olana de any amin'ny olana politika zay mitarika any amin'ny olana économique sy sociale rehefa aveo de donc any amin'le olana politika zany any tokony raisiny rehetra hoe tsy manaiky tsony zay zareo fa miakarina reo ambony latabatra zany hoe reo zany ohatra ka mitambatry le foyer de tension reo zany milaza hoe ok ary zay tsy taky an'ity androany aloha fa miakarina reo andatabatra andao alamitsika ny ambony toera raha-pirenena miaraka zay ke tokony ataotsika fa be deabe ny efa mitondra an'izay hevitra zay foana fiaonany rehetrarehetra mihitsy eo amin'ny samy malagasy ny fomba fijeriny mety hoe misy fahasamihafana ianao zao niteny hoe Andriamatora Rajoelina tokony mampiatso an'izay fa misy koa ny akabeazam-panao politika izay mihevitra fa tokony ny ray aman-dreny mpiangonana eo anivony FFKM no mampiatso mampiona mampiavana eto amin'ny firenena fanontaniana mipetraka ahoana ny fahitany protanindrazana zay fidirana FFKM zay tonga de atambatra loha izy faharoa vahana mitaha amina sotoavana kristianina fampiavanana kristianina ve ny resaka ao anatin'ny fanelanelana samy taha amina sotoavana malagasy zay mety misy fahasamihafana ihany tsotra kely ny valiny ny filohan'ny asa te Andry Rajoelina no satria izy natao hoe homme fort de l'état am'izao fotoan'izao ray aman-dreny zany izy zany no tokony miteny miakatra eo ambony latabatra daholo de izy koa afaka miteny hoe ny FFKM ok amin'ny resaka ara-panahy ianareo no mikarakara ny fampiavanana zay le resaka fampiavanana zay tsy de tena fampiresakina enany tena ilaiko fa tsy fampiavanana ataoko entre parenthèse ny antony de tsotra hoe mbola averiko ihany ary mbola ho averiko ny fampiatsara velatsy isika malagasy fa aza amin'ny resaka fihavanana aloha fa aleo amin'ny resaka firaisakina satria ny fihavanana eritrereto tsara fa nampivady ary rehefa ohatra ka tsy havana izy de mialatsiny fa na Andriamanitra ary tsy afaka mampitambatra azy ka maika fa olona tsy pirafilako kory fa mpifanandrina ka oka mihitsy aloha ka aleo le fampifiraisakina no de davina avy eo ny FFKM manao ny asany amma ray aman-dreny ara-panahy azy hoe zao angery zareo hoe no tokony ataotsika mba hananatsika fanahy malemy sy mba hananatsika an'izany atao hoe fihavanana ka na fihavanana araka ny sotoavana malagasy io na fihavanana araka ny sotoavana ara-pivavahana mety midika ve zay fanazavanao zay Andriamatoa Tantiaravansoa hoe tsy de tokony ilaina ary tsy tokony namaiky loatra ny fametrahana n'ilay rafitra androm-panjakana mihitsy izy amin'ity tetezamity aty filan-kevitra amin'ny fampihavanana tsy mampaninina mihitsy ka tsy maninina mihitsy za zany tsy zay manao initiative zay mandray andraikitra amiko tsy kritikena mety fa le fampivondronana andreo no tokony ataotsika za zany tsy miteny ka tsy mety ny sefafika tsy mety ny semapina tsy fantatrtsony tsy henokotsony akory ary fa zay hoe tena mety fa ahoana ny fomba erahana ampivangana andreo ahoana ny fomba andresen-dahatra tsy andresen-dahatra fa mangataka amin'ny président ny asa te miteny hoe raikitra ary andao re olona andao re olona hiakatra eo andatabatrtsika zay ary zay ny mbola anamafisako an'le hoe tena midera manokana aminy hoe tsy nandeha tany satria tonga de namaly hoe na inona antona na inona za tsy ditra miresaka diplomatika hoe ka zao ny antony na tonga andesy tsy zao
fa ozy aho hoe tsara be fa toizo a monsieur le président milaza hoe ndao hiakatra andatabatra am'izay zay ny tokony ataotsika ivirina amina resaka demokrasia am'izay sady efa maraparana ny fotoana mantsika natsidika ao izy teream-boalohany tamin'ny zavaranantranga teny akatandramamy hatramin'ny taona 7 tanoana ngamba rehefa nitsoka ny rivotry ny fanalalana sy ny fahafahana avy any tsananana tamin'ireo bloc de l'est dia mba nahazo ampahany tamin'izay rivotry izay koa Madagasikara tao anatin'ireny fotoana nampafahana sy nampalaza ny perestroïkana ny glace austrien dia nitaky demokrasiatsika amin'ny fijerinareo manokana azy protanindrazana demokrasia toinona lay mety amintsika eto Madagasikara satria république faharoa république démocratique amin'ny Madagasikara ny fanarana metytsika hatramin'ny nitondran'ny professeur Zafy izay atsotsika hoe rainy demokrasia dia efa voizina foana zany nefa hatreto to tsy hita be ihany fa malaza tsy hinanana toy ny vilia-tsaona izany demokrasia eto Madagasikara zany ary azahoantsika noty ratsy any ivelany foana ny resaka hoe demokrasia zon'olombelona inona ny fanazavana avy amin'ny protanindrazana mahetraka ny fanontaniana kely démocratique ve ny fanjakana sinoa azafady any aminao le fanontaniana napetrako inona ny tinao tongavana tongavako fa hoe démocratique ve aminao ny fanjakana sinoa satsia azafady mba mifamianina koa sika mba mifametsika hoe démocratique ve ny fanjakana sinoa io république démocratique de Chine io tsy amaly ianao zany amiala-pa dia zao ary arakaraka ny fandraisantsika azy fa iza amin'izao fotoana zao ny tany azo atao hoe manan-karena indrindra eto ambonin'ny tany na tramin'ny amerikana ary mandoalika makany mandoalika hoy aho a mandoalika any amin'ny sinoa ny vola amin'izao fotoana zao na ny frantsay ny teny akasy démocratique io hoe ka place de Tiananmen nisy an'izao sy zao sy zao iza mandeha mandoalika tany voalohany nandadilady tany avy eo iza rehefa ndeha hivarotra ny Airbus sy ny karazany sy ny Boeing ka inona ny tiatsika le démocratique ave zay mandeha mangataka rehefa avy eo sa manaraka discipline dia tsy azon'izy baikona fa rehefa avy eo a tompony mitika ny veo le demokrasia tandrefana voiziny tandrefana dia endrika fandemetsaiana sy fantsanahana zay mihitsika satria ngely izy hitanao zay le teneniko aminao hoe alefa n'le izy a de tsy vitainy hatramin'ny farany hoe atraiza moa zany demokrasia zany ohatran'ninona de zay azoazontsika fotsiny raisitsika ao anatin'le demokrasia de araka ny teny taminao hoe mitsovalany hoe ampivoan'ny arabe ny tomobile iray de raha miteny anao tsy mety iny zao ataonao zao hoe andro ny demokrasia zao fa zao ny tena mety de mety ve zany iny tomobile ray tokana iny a no materaka embouteillage amanjatony de mety ve am'zany ny économie mety tena aka tsy manino fa zay fotsiny mety ve ny économie enao tara nataontsika hoe andeha manana fotoana amin'ny sakay zary ianao tara ianao ka fa misy olona manana antonasa maty ao anatin'iny ny embouteillage zay nycréen'olona anakiray milaza fa démocratique iny a ny fotoanany zay ny le zay ko hoe tokony tsoraisitsika tokony asorotsika aloha le mo hoe démocrasia satria tsy mety amintsika malagasy io rafitra to inona ny verina toko miveronytsika le hoe tainombo mivadika tsy akitika atsony any amin'ilay ronjato taona ko maninona zany hoe tsy miteny zao masy misy zavatra anakiray koa anakiray mba tiako ananina kely azafady ny amin'ny hoe ohatrany horaisina hoeloka ve ny fiarovana tanindrazana sy fitiava-tanindrazana eto amitsika satria mantsy zao za mantsy zao lasa voatakse hoe hitantara vonitsona de tsy tia vahiny ahoana mapeteny zany satria ve miara hoe aza jabany any atao anaty volaninay de tsy tia vahiny ve ny dikan'zany mandany anao mba mijabaka any amin'ny tanin'olona any ohatra ka avelany moa zay hoe teneniko hoe sao de ohatrany tsy mety le satria za zany de manamafa hoe isika malagasy a tsy afaka midy ato fa aleo hitovy tantana ny échange zay ho atao amin'ny vahiny mivarotra ianao a dia atao mahazo tombony ianao fa tsy hoe mivarotra ianao de presque hoe zaralary fa vidiko etan'lahy io zay ny zavatra misy am'izao fotoana zao e miago avy eny tinao tenena na miago a io na hatramin'ny fanarenakibony tany araka ohatran'izay koa ny zaho a tsy manenjika anizaniza
fa le hoe andaotsika ho any amin'ny lalana hoe mifametarana dia andao hoe zao miakary eo ambony latabatra mbola miteny any ary mbola mafisiko eto fa raha tsy miakatra eo ambony latabatra sika malagasy tsy baikibaikony ny vahiny dia tsy ho tafavoaka mihitsy ary tsy ho tapitra zao krizy zao ya sady amarana ny fandarantsika andry mato tiantiaravonso satria mandeha ihany ny fotoana ina no amezatsika zay dinidinika zay ny afatra ho ampijery afatra ho ampitondra sy mpanao politika rehetrarehetra ionatrian'izay fivoizanareo ny antso amin'ny fiaonana samy malagasy zay zany tonga de hiditra any amin'ny hoe raha sy madisy lavalava kely fotsiny hoe proposition na solution tsotra maninona misy olona anakiray adiny foana matsy anatin'ny tele zavatra mitranga eto amin'ny fireneny ty any efatra foana nresantsika hatramin'izay nefa nkay dimy izy ty le fandiminy a de chef d'état ihany ko anona anarana kely a Andriamato président Norbert Lala tsy rahonana zay teny momban'zay ma tsy mahatonga miresaka an'izay de hoe raha ny fahitako azy zay ho atsipy am'izao fotsiny satria resaka ka atao a de ho ia hoe izy dimy rahalahy mianaka zany a no tokony raha ohatra ka izy zavatra ho atao miakatra atao hoe coprésident tazomy gouvernement to tsy maninona fa ireo zany a no miassurer ny unité sy ny souveraineté nationale d'accord de le gouvernement manomana fifidianana député zay miala vao anatin'ny député a ny prime ministre vaovao ikarakara ny présidentielle amin'ny manaraka ka tsy maninona io na roa taona après ary tsy maninona raha amiko a mba tsy siny le hoe misy crise anakiray vaovao ndray mba tsy siny le crise cyclique zany le tiako lazaina am'le izy hoe tokony miaingany am'izay tsika am'izay fotoana zay ka na la prime ministre am'izao fotoana zao ary ka ilatsaka izy aveo ilatsaka vidina filoam-pirenena matsiro io fitondrana io mahatonga miady an'io daholo dia afaka milatsaka daholo ka na ilatsaka koa na président ratsiraka amin'ny taonany na ilatsaka koa tsy maninona satria ifanarahany rehetra le izy amin'ny stiable daholo angezy ny mpitondra fanjakana rehetra teo iza no miteny fa tsy vo afaka anio de anamboarany drala dossier any amin'ny tribunal de tonga de nanao ianao de ino dikan'zany elana am'le resaka hoe tsy maty manota de za zany miteny hoe aleo mandalo am'izay zavatra hoe tsotra kely fa ny dossier kosa de miandrany amin'ny tribunal ho an'zay tena nanao tsy zay tena nanao fa hoe nefa milamina ny tany sy mifanjakana de sokafana ny dossier ianao a nanao an'ity ka ahoana marina sa tsy marina ao anatin'ny azy am'izay hoe ao anatin'ny fomba démocratique sy ao anatin'ny justice tena izy a de afaka miaro tena ilay olona fa tsy ao anatin'ny famafa ohatran'izao satria mifangaro ny délit sy ny politique zany hoe mifangaro ny délit nangalatra anyty sy ny hoe aza nanao politique de fandrizo teto de tsy mety nefa rano ny olona anao politika daholo am'izay tsy azo enjehana amin'ny lalana voilà de donc zay zany natonga ny hoe ny fahitanan'izy zany de hoe za zany de mbola manana mafy ry namana fa olona tsara hoe ny tokony ataotsika dia ny mangataka voalohany indrindra de aveo tena hoe manery any mpanao politika rehetra hiakatra eo andatabatra na rapitso ary ka na mandritry ny rovolana ho iaho teo le conclave ifanarahanao fa alefa directa ahitatsika ny tena marina alefa en directa amin'ny radio sy ny télé a de mahita daholo ny vahoaka rehetra sy maheny de ohatran'le tamin'ny androny tsy le farany teo le CT sy ny CST sy ny gouvernement reny zay mazava tsara de mba le vahoaka aza atao zazakely aza atao anjorom-bala fa mahafantatra zay hoe inona amin'ny marina de izy amin'ny tenin'ny marina izy amin'ny tenin'ny diso zay ny tokony ary zao le izy tsy hoe mangataka fotsiny fa raha mba ho atongavana am'izay zany ny vahoaka de mbola manamafy an'le resaka oatra am'izay hoe raha miara-manangatsaintsika tsisy maratra fa de mitsangana ny saina ny dikan'iny a de misy hevitra tokanao hoe miakary anareo andatabatra zay ny dedavitsika tsy manompa an'izaniza fa au contraire manamafy an'le hoe tiatsika mitanindrazantsika zay no zavatra azo entina erovana azy manangana an'le saina eo ambony tafitranonao tsy manompa an'izaniza tsy manohana an'izaniza fa enao nitoananao ny hevitrao nitoananao satria anao manana olazaina hoe izao mieritrerotro fa mety amin'ny firenena zay no angatahary am'le hoe
manangana sa zany hoe tsy menatra misy manondro molitra misy managedraka fa miteny aho hoe ahaka ny anany hoe de mitsanganao foana io a fa tsy iova misy ny hevitra hoe tsy misy efa tsy zay lalan'izay ihany a fa raha tsy zany a de fanapotehana ny tanàna fanapotehana ny tanindrazantsika ny fidinana an-dalambe ry vahoaka malagasy fa ny fiakarana an-databatra ihany no vahaolana mahomby indrindra ho atsika malagasy eny ary tapitra ihany ko ny fandaratsika ry mato tintin ravonson am'izao alina izao a akasitrahany ianao nanonina ny antsona anakiny vahiny ny tafatafa ho an'ny mpijery tamin'ity alina ity ary navofotoana akasitrahana toy zany ihany ko nareo mpijery rehetra izay nisafidy anome avarapatana ny l'actualité tamin'izao alina izao tapitra ny fiarahantsika mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fotoana manaraka indray mandrapitafa toko kilasy toko vavy tanàna telo lehibe tany amin'iny faritra avaratry ny nosy iny dia Antsohihy be fandriana ary mandry tsara no nanohizan'ny pasteur Mayola ny fitetezam-paritra izay nitanterahany amin'izao fotoana izao. Misy hatrany moa ny fitsenan'ireo mponina azy amin'ireny tanàna izay lalovany ireny. Raha ny tao Antsohihy be fandriana manokana dia nisy ny fitsenana izay nataon'ireo mpomba sy ireo mpikatroka GFFM izay antokony hatsangan'ity pasteur ity ka nilazany fa efa tafitany ampon'ny malagasy rehetra ny hafatra izay entiny. Fa raha nytao mandry tsara dia fandraisana makotrokotroka no nandraisan'ny vahoaka ny mandry tsara any pasteur Mayola ka vahoaka marobe no nanatrika ny konferansa izay nitanterahany tany an-toerana. Nisy arak'izany fitaovam-bavahana lehibe izay nitanterahany fiangonana apokalipsy tany an-toerana ka nahatratra 720 ireo olona natao batisa tany an-toerana. Tao anatin'izao fandalovan'ny tao mandry tsara izao moa dia nisy ny fionany tamin'ireo manam-pahefanisana ambaratongany sy ireo mpandraharaha ekonomika tany an-toerana ary ireo sojabe ka nahazon'ity farany tsodrano avy amin'ireto ray aman-dreny be ao mandry tsara ireto. Nilaza moa ny pasteur Mayola fa dia tena mavitrika tokoa ireo mpomba azy any amin'iny faritra avaratry ny nosy iny. Nambarany ihany koa fa efa misy manerana ny commune rehetra manerana ny Madagasikara ny antoko GFFM sy ny birao fifandraisana aminy. Anatanteraka konferansa lehibe eny amin'ny foibe apokalipsy eny ambodiny sotry ny pasteur Mayola izay anazavany ny baiboly ara-matematika, fizika ary siantifika. Isaky ny famaranana ny taom-panimponina izany hoe ny alahady voalohany amin'ny volana desambra no fanatanterahany fiangonana FCKM Ambodivohitra Martora ny aladiny mpitandrina. Ity aladiny mpitandrina ity dia natao indrindra hitrotrona-bavaka ny mpitandrina sy ny ankohonany. Tena mavesatra tokoa mantsy izany adidy napetraka tamin'ny izany. Io ihany koa no fotoana anehoan'ny fiangonana ny mari-pitiavana sy ny fanohanana ny mpanompon'Andriamanitra ary amarin'ny soratra masina izany araka ny teny alaina tao amin'ny Galatiana manao hoe aoka izay nampianarina ny teny ahafohy zava-tsoa ho an'izay mpampianatra. Izany teny n'Andriamanitra izany ary no notoriana tamin'ny aladiny mpitandrina tao Ambodivohitra nitarika ny fanompoam-pivavahana sady nitory ny teny koa ny mpitandrina rakotoary manana ny rina. Voromaro ireo kristianina sy ny zanakam-pelezana tao Ambodivohitra tamin'io andro io. Ny mpitandrina dia naneho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'ny fiangonany. Ho marika izany, ny pasteur Lazaso Menakavy dia nanolotra fanomezana ho an'ny fiangonana izay lela vola mitetina 4 hetsy ariary. Io vola io dia natolony mba ho fandraisana anjara amin'ny fanaovana ny akan'ny fiangonana. Efa tamin'ny taona 370 kosa no nosokafana tao amin'ny faculté de théologie protestante ao Ambatonakanga ny sehatra teolojika ho an'ny laika izay afoizina amin'ny hoe setela. Ny FCKM tokoa no azo lazaina fiangonana voalohany eto Madagasikara nanokatra ny fampianarana teolojia amin'ny kristianina tsotra. Amin'ny maha-teolojia azy dia ny lafiny ara-pinoana kristianina no ampianarina amin'izany toy ny fandalinana bebe koa momba ny baiboly, ny fomba fanaovana tafika masina, ny fianarana amin'ny toriteny sy ny maro hafa. Izany hoe ireo taranja 5 fototra momba ny teolojia no ampianarina mandritra ny 3 taona. Ho an'ireo namarina ny taona fahatelo dia misy ihany koa ny fanaovana lahatsoratra famaranana ny mémoire ary tohanana ampahibemaso izany. Ny mpianatra no safidiny lahatsoratra tiany anaovana fikarohana ary enim-bolana eo no anoratana izany. Misy ihany koa ny mpampianatra ampitarika ao amin'ny fanoratana ny boky ary misy ihany koa ny mpampianatra ampitsara ny asa. Ireo navita ny asa soratra famaranana moa dia avoaka amin'ny fomba ofisialy sady tolorana sertifika. Ny famohanana andiany manaraka navita ny fianarana tao amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga ity dia tanterahana raha pitso 7 desambra amin'ny 2 sasantolakandro ary eo amin'ny FCKM Tranovato Ambatonakanga no anatanterahana izany.
Mpaninjara vokatra Airtel miisa 410 no nahazo loka avy amin'ity orinasa ity tao anatin'ilay lalao affaire des grands. Ireo mpanjara nahalafo SIM betsaka indrindra sy ireo nahalafo mihoatra ny tanjona tratrarina no nahazo ireo loka goavana. Moto scooter, netbook, groupe électrogène, lela vola Airtel Money mitetina 10 tapitrisa ariary ary finday no azon'ireo mpandresy. Zavatra natolotra androany zany ho an'ireo partenaire ny Airtel rehetrarehetra izay miara-miasa aminay amin'ny fivarotana puce dia le jeu zany karazana encouragement namenan'ireo mpivarotra puce rehetrarehetra dia affaire des grands anaran'ilay lalao natao zany hoe basena tamin'ny resaka fivarotana puce le izy dia izay nahazo objectif rehetrarehetra tonga dia mahazo le lo isan-karazany toy ny moto misy koa ny notebook misy koa ny téléphone isan-karazany dia ny vola Airtel Money sy ny crédit spita zany efa lasa efa natolotra teo aloha reny dia ohatran'izay ny fandehan'izy ka androany nanolorana n'le loka ho an'ireo partenaire rehetrarehetra izay antsoina hoe SS na Shopping Shop miara-miasa amin'ny Airtel amin'ny resaka fivarotana puce. Isam-bolana dia misy hatrany ity lalao karakarain'ny Airtel ity ho an'ireo mpaninjara. Nambaran'ny tompon'andraikitra Rabahatra iray avy ao amin'ny Airtel dia hiezaka hatrany izy ireo anatona ny mpanjifa ary ho hatsaraina arak'izay azo atao ny loka. Isaky ny 2 volana nietsika vide grenier izay karakarain'ny etsy amin'ny la résidence Akerana. Manakaiky ihany koa ny fety ka betsaka ireo entana isan-karazany izay azon'ireo mpitsidika hisafidianana eny an-toerana. Ahitana ireo kojakoja fampiasa andavanandro ny ao amin'ny etsika vide grenier. Fahafantarana ny la résidence Akerana izany hoe ankoatran'ny maha-vide grenier anazy moa dia misy zavatra hafa koa zany atao aminay ny piscine dia ny olona zany izay tonga eto dia mahita ny zavatra misy ato amin'ny la résidence ankoatran'ny vide grenier. Efa fanaonay isaky ny 2 volana zany izay no manao an'izy ity. Ny hita aloha surtout amin'izao manakaiky fety izao dia ny sahazan'izay zany toy ny kilalaon'ny ankizy kilalaon'ny ankizy ny kojakoja maro samihafa ohatra ny akanjo sy ny kiraro izay sahazan'olon-drehetra zany na ny vidiny na ny sy hita eo zany. Mpandray anjara miisa 510 no mivarotra ireo kojakoja samihafa toy ny akanjo, kilalao sy ny sisa maro hafa etsy amin'ny la résidence Akerana. Noezahan'ireo mpandray anjara hifanaraka amin'ny zava-misy amin'izao toy ny vaninandron'ny fety ireo vokatra izay amidin'izy ireo. Natomboka androany ny andian'ny faha-4 amin'ny etsika Gigafoire izay karakarain'ny Materauto. Ireo kojakoja rehetra fampiasa amin'ny fiara arak'izany dia ahitana fihenam-bidy hatramin'ny 520 isan-jato. Amin'izao fety izao tokoa dia tsara ny mametrapetraka sy manara-maso ireo kojakoja rehetra amin'ny fiara mba hisorohana ny loza mety hitranga indrindra ho an'ireo izay mikasa ny handeha lavitra. Ahitana izany kojakoja izany arak'izany etsy amin'ny Gigafoire Materauto. Izy ity zany moa Gigafoire 4e édition. Événement spécial nataony Materauto ny mampiavaka amin'ity dia amin'ny isan'ny entana ao anatin'le promotion satria eo amin'ny 10 000 articles zany ao anatin'le promotion ary misy ao anatin'ny pièce Ford, Bosch, misy ny Michelin, misy ny BKT, ao anatin'izany zany misy ny éléments de carrosserie, amortisseur, embrayage, freinage, pièces de suspension, transmission, Bosch, démarreur, alternateur, freinage, misy zavatra maromaro azo hisafidianana tsara hatramin'ny électroportatif zany outillage, perceuse sy circulaire. Tena mampiavaka azy ihany koa dia eo amin'le période zany natao mihitsy hoe alohan'ny fetin'ny Christmas ny farantaona no nanovanay an'le opération Gigafoire ity. Tsidika eo amin'ny 300 isan'andro no andrasana mandritra ny etsika Gigafoire. Izany moa dia ho tanterahana hatramin'ny faran'ny volana Desambra izao. Misokatra amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 9 ora hariva tsy hakiato ny fivarotana eny amin'ny Materauto. Marihana fa isan'ny mampiavaka ireo kojakoja amidy eny amin'ny Materauto ny mahavaovao sy tsara kalitao ary mampateza azy ireo.
Mifarana androany ny fepitoana izay nomen'ny Prakidara hanatanterahana ny fitokonan'izy ireo. Raha tsy aivina dia nanomboka ny 29 ny volana Novambra lasa teo izany fitokonana izany. Efa nisy ny fionana sy ny karazana famahana olana mahakasika ny fitakiana izay nataon'ireo Prakidara saingy tsy nahafa-po azy ireo izany. Na izany aza nefa noho ny fitsinjovan'izy ireo ny vahoaka dia hiverina handray ny asany izy ireo amin'ny alatsinainy izao. Tapitra androany tokoa ny fotoana natokanay grevena, izany hoe hitokonana mandritra ny 2 herinandro. Ny fanatonana sy ny mety hotohiny izany ny anontanianao, nisy tokoa ny fanatonana tamin'ny tompon'andraikitra ambony amin'ny ministeranay. Efa nisy kely izany ny atao hoe pa nataondreo, fa saingy lavitra ny mahafa-po mihitsy izany le fanatonana natao. Fa androany moa izany tonga ny fotoana izay efa nanapahanay hoe amin'le 7 ny farany, dia izay no mahatonga anay hoe hijanona aloha izao, satria vakansy koa avy vakansy judiciaire, dia tsisy izany mitory-teny any anefitra izany fa aleo izany mba misy mpihaino ihany raha vao hitolona. Hitsahatra ny fitokonana, tsy hoe avy amin'inona fa nohon' izay zavatra efa voalaza tany aloha. Nanomboka izany izay heta amin'ny 29 Novambra, efa nilazaina koa ny farany hoe amin'ny 7 ny volana Desambra. Ka tonga androany izany ny 7 ny volana Desambra, tsy hoe avy amin'inona na avy amin'inona no mampitsahatra nefa avy amin'izay fotoana efa nomenay izay dia tapitra. Nandritry ny fotoana iasan'ny Prakidara dia tsy ny asa manontolo no ataon'izy ireo fa kosa isy ny service minimum. Manomboka ny 15 ny volana Desambra izao moa no isy ny fialan-tsasatra ho an'ny tribonaly, ary amin'ny taona ho avy dia mbola ho hita eo ireo Prakidara ny toy ny hetsika izay ataon'izy ireo. Anisany namoiny ihany tamin'ny loza izay nitranga omaly teny Ambohidakatandramamy Rasoa Armanana Lucie 7 taona niaraka tamin'ny zanany lahy 3 taona. Raha nambara ny vadiny dia hetsena no nandehanany teny Ambohidakatandramamy kanefa dia maty tsy tradrano izy mianaka rehefa nitsahan'ilay fiara 508 teny hetsena. Zava-nitranga omaly izany dia andy voaka hetsena hividy akanjo anankizy eny mahazo izy no ampirihany alany teto an-trano. Akanjo moa saika ny tany amin'ny tany 2 ora tandrotany dia nisy ny antso fa hoe voan'ny aksida eny mahazo ny vady aman-janaka ao. Tonga taty an-tanàna nefa ny vadiko sy ny zanako no ray maty. Dia rehefa maty nefa n'izy ireo mbola ao anatin'ny tena fahatany sy ny adidy mazefatra tanteraka izay roa amin'izao fotoana izao satria ny zanakay roa izany 5 ny zanakay izay nefa ny zao hitanareo izao ny fiainanay tsy dia hoe manana manao izay fa tena olona sahirana izay. Tena verevitra tanteraka tompoko amin'izao zavatra manjoana mihinan-kazo izao satria zavatra tsy nampozonay izao. Ka dia miangavo izany izay hoe inona no tokony mba hoe antony tokony mba hoe jereva amin'ny fanjakana izany na mba hoe jereva amin'ny fitondram-panjakana n'izao zavatra misy izao izany satria zavatra tsy nieritreretina hoe isy izao zavatra izao fa loza tsy nampozona. Nefa dia izay olona mahantra ny zanakay anaky 5, zareo zaza mianatra daholo, izay roa miara-mitady vola dia maty izy mianaka. Ny vadiko izany sy ny zanako farolahy izany samy maty daholo. Dia tena verevitra tanteraka tompoko amin'izao zavatra misy izao. Ny asako izany, za zany ny asako tena mpanao batery eny Alaroby eny ny asako. Manao garage eny, manao batery ny asako, asa tanana zany. Izay ny amelomako an'ireo vady aman-janako ireo. Dia le vadiko izany miompy ny asany, miopiompy kely eto tanana eto izy izany mba hanampipiny an'ilay fiainanay izany satria tsy vitako irery mampalaza an'ireo ankizy ireo. Tsy nanadino fa nidina nitondra teny fampiononana ho an'ny fianakaviana ny Arandoza androany Andriamatoa Girivo Randrenarsoa. Ireo moa tranga misy amin'ny fiarahamonina sy amin'ny fiainana ary tsy anjarantsika no miteny hoe tokony misy sa tsy tokony tsy hisy. Fa raha tony lazaiko tamin'ny fianakaviana teo dia hoe tsy sitrapony izanisa. Andriamanitra no mitatana ary Andriamanitra iray no tokony ihany. Tonga ny loza dia adito fotsiny amin'ny mpiarahamonina satria mpiarahamonina koa tenako aloha. Ary aditoko eo amin'ny toerana izay misy ny tenako fotoana tena Flora Valmana sady miasa koa misehatra politika ny mitondra ny teny fampionana solotena ireo
voan'izay ny vony izany no tsy diana fa ny saina sy ny fo dia makany amin'ireo fianakaviana miaran-doza tamin'ny zava-seho malena. Ho an'ny teto amin'ny fokontany Ambomirary manokana dia fianakaviana 3 no niarambony ary olona 2 isaky ny fianakaviana no namony ainy, izany hoe raha tambatra dia olona 9 no namony ainy teto amin'ity fokontany ity. Tsy toy ny andavanandro ny zavatra iainan'ireo mponina eny amin'ny faritra Ambohidahy Akandrin-Dramamy sy ny manodidina noho ny vonana azo ny teny atoerana. Nangina tanteraka ny tanàna ary betsaka ny mbola nijery ny teo amin'ilay toerana nisiany loza. Raha ho an'ity fianakaviana iray izay niarambona ity dia mpianaka no indray namony ainy nandritra ny lozan'ny tranga omaly. Andeha hiantsena ny voan'izy mianaka ka izao nindaosy ny fahafatesana izao. Vao heritaona monja moa ilay zaza ary mbola namelaka amboto 2 sy manantena iray ny maty. Mikasa ny hampiakatra ny raharaha eny amin'ny fitsarana ireo fianakaviana. Raha ny eritreritra tompoko amin'izao fotoana izao dia eritreritra izay ny ametraka plainte hanao fitarainana amin'ny ambaratonga-pahefana izay misy amin'izao zavatra izao satria mafy raha mafy ny vona mahazo ny fianakaviana ankehitriny ny zavatra eritreretana hoe zavatra sotasotam-piainana ny eritreretana azy tetỳ amin'ny fokontany tetỳ manodidina. Ato aminay aloha ireo mianaka ireo sy mianaka nanelaka amboto ireo lahy sy manantena. Ny ankabeazan'ireo fianakaviana izay namoy havana nandritry ny loza omaly iny dia manana havana maty eo amin'ny 2 na 3 isa-tokantrano eo ary saika zaza amam-behivavy avokoa ireo namony ainy. Raha ampitso ny fandevenana ho an'ity fianakaviana iray ity any Ambohibarikely, Ambohitr'Andriamanitra, distrikany Manjakandriana. Araka ny vaovao farany izay voaray moa dia 40 ny maty ka ny 12 amin'ireo dia teny amin'ny HGRA ary ny 3 kosa teny amin'ny OMI. 13 ihany koa ireo naratra ka 2 ny mila fandidiana amin'izao fotoana izao. Everina fa mety ohatry ny isan'ireo maty satria nisy tamin'ireo razana no avy hatrany dia nentin'ireo havan'ny nody.